Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia nisy trano mahita ao an-tanàna. Injany nisy antsoantso. Ankizy lahy kely no tsy afaka nivoaka tao an-trano satria voasaka ny afo. Ny olomay amonjy azy ny reniny, saingy indro lehilahy iray no niazona izany renim-pianakaviana izany, ary dia lasa nanolo tena nitsofoka tao anatin'ny afo. Mesorony ny akanjony, ary dia namonosany an'ilay zazalahy kely, dia avy eo niverina namaky ny afo izy. Afitra somany tsara ilay zazalahy kely, fa ilay lehilahy izay namonjy azy kosa dia mahay tanteraka ny tenany, ary voatery tsy maintsy no tsaboina ela satria lehibe loatra ny fahavoazany. No nisitrana ilay lehilahy izay namonjy ilay zazalahy kely dia niova tanteraka ny endriny. Lasa nampatahotra ny ankizy mihitsy aza ny nijery azy. Ilay zazalahy izay navotany kosa dia indro fa nanadino tsy kelikely ny toe-javatra nahazo azy. Nanadino ny famonjen'ilay lehilahy. Noho ny tateoriana aza dia nanjary nanesoeso an'ilay lehilahy niaraka tamin'ireo namany ity zazalahy ity. Endry mpiaino ajaina, mampatsiaro antsika ny aretan'i Jesosy izany tantara izany. Tsarovy fa noho ny fahafatesany nahazoantsika ny fiainana mandrakizay, raha tokony ho sika ny teo amin'ny toerany. Koa rariny ny tokony hamalitsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, ka ankatoavantsika azy, anolorantsika ny fiainantsika, anompo azy ho mariky ny fankasitrahantsika izany fitiavan-dehibe izany. Tsarovy izay voalaza ao amin'ny Isaia 3:15, ny 9:7-9 manao hoe: natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahak'izay tsy tian'ny olon-ko jerena akory izy. Natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana, nefa izy dia voalefona noho ny fahadosoantsika, ary ny torotoroana noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana ny namelezana azy, ary ny diakapoka taminy nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanita tahaka ny ondry, samy efa mivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina, fatomotrany andro izany. Noroanta tsapako itako fa fity odory ao aminao nataona oay riray rifanay ery
fanantenana. Nivoadinay sy ny fanekenay havaozinay amina windra riray mahay hoana sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarabantsika rehetra tompoko, dia faly tafaraka aminao indray ary manasa sy mangataka minitra vitsivitsy aminao ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana anarahanao ny fandaharana. Namanao fanjaniaina no anolotra fomba fikarakarana mofokatsaka ho anao eto, ko dia menofinaritra ary. Reto avy izany ny zavatra izay ilaintsika ahafahantsika mikarakara izany mofokatsaka izany. Mila tomaty isika na voatabia lehibe anankiray, dia menaka mandry na dobera eo amin'ny 1 sotro eo, anandrano 2 tanana, koba-katsaka 1 kapoaka sy tapany, dia karibonetra kely eo amin'ny 1 sotro kely safo vavany eo, dia sira voatoto tokotokony eo amin'ny 1 sotro kely eo arakarak'izay itiavantsika ny sira izany, dia sakay 2 mitsongo, atody 2 ary menaka anendasantsika ny mofo. Averina kely indray ny zavatra ilaina. Atody 2 izany no ilaintsika, dia mila sakay isika 2 mitsongo, dia ny sira arakarak'izay itiavantsika azy, dia koba-katsaka 1 kapoaka sy tapany, anandrano 2 tanana, voatabia lehibe na tomaty 2, dia mila menaka mandry isika na dobera 1 sotro, dia karibonetra 1 sotro kely safo vavany, dia tsy adino ihany koa ny menaka fanendasana. Andeha isika hiroso amin'ny fomba fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia sasana madio tsara ny voatabia sy ny anandrano, dia tetehana madinika ny anandrano, tetehana madinika toy izany koa ny voatabia. Rehefa vita izay dia maka lapoaly isika dia afanaina ny menaka. Rehefa mafana ny menaka dia endasina miaraka ao ny voatabia sy ilay anandrano efa nomantsika tery aloha. Etsendanin'izay kosa dia alaintsika amin'izay lafarinina na ilay koba-katsaka efa nomanina teo aloha, dia ampiarahana amin'ny karibonetra dia afangaro tsara izany ireo aloha. Rehefa vita izay dia asiana lavaka izany eo afovoan'io lafarinina efa nikarakaraintsika io, izany hoe ataotra somary tendrombohitra midongina kely izany ilay lafarinina, dia lavana eo afovoany, dia arotsaka ao ny sira, ny sakay, ny atody
ary ilay lasosy voatabia sy anandrano efa nomantsika tery aloha dia avy eo ampifangaroana tsara. Hitantsika eo izany satria efa niaraka tamin'ny atody. Raha ohatra ka ilaina dia asiana rano kely mba azahoana mahazo an'ilay patina mofo katsaka izany. Rehefa vita izay dia hafanaina amin'izay ny menaka izay hanendasantsika ny mofo ka raisitsika boribory amin'ny sotro. Ilay lafarinina izany dia arotsaka ao anatin'ny menaka mafana. Raisina boribory amin'ny sotro, izany hoe ohatra n'ireny manao mofo baolina ireny izany dia raisina boribory dia arotsaka ao anatin'ny menaka. Avela homena fify izany ny mofo izay vao esorina dia tsy hifina tsara ny menaka ary azo roso hohanina mafana. Marihana fa raha tsy misy anandrano any amintsika dia azo soloina tongolo ravina izany ilay zava-maitso izay nikarakaraintsika teo. Tsy maninona arakarak'izay itiavanao azy. Andao indray ary averintsika kely ny fomba fikarakarana azy. Manao lasosy amin'ny voatabia sy ny anandrano izany sika. Rehefa voasasa madio tsara ny voatabia sy ny anandrano tetehana madinika kely dia ataontsika lasosy iny. Izany hoe alaina izany maka menaka kely sika dia arotsaka ny voatabia dia avy eo arotsaka ny anandrano dia endasina mifangaro mba azahoana lasosy amin'ny voatabia sy ny anandrano. Rehefa vita izay dia alaintsika amin'izay ilay koba katsaka iray kapoaka sy tapany. Dia afangaro amin'ilay karbônetra iray sotro kely safo vavany. Avy ilay fangaro tsara dia atao somary midongodongana. Rehefa avy eo dia asiana lavaka izany eo afovoan'ilay lafarinina izay nikarakaraintsika dia arotsaka ao ny sira, ny atody, ny sakay ary ilay lasosy voatabia sy anandrano no manana tery aloha. Marihana fa raha tsy misy ny anandrano dia asoloana tongolo ravina ihany koa. Rehefa vita izay rehetra izay dia ampifangaroana tsara izy rehetra. Raha toka ilaina hoe mila ampiana rano kely izy mba azahoana an'ilay paty ilaina dia ampio rano kely izany. Ohatran'ireny manao mofo baolina ireny izany sika dia ohatr'izay izany ny arihitry ny paty izay ilaintsika. Rehefa vita izay rehetra izay dia hafanaina ny menaka fanendasana. Atao amin'ny lapoaly izany. Dia raisina boribory amin'ny sotro ilay patina mofo katsaka ny karakaraintsika dia arotsaka ao anatin'ny menaka mafana dia avela ho mena fify ka rehefa mena fify izy dia masaka izay ny mofontsika dia tsy hifina tsara ny menaka ary aroso mba hohanina mafana. Izay izany ilay fomba fikarakarana ny mofo katsaka. Dia ataovindray ary ny fikarakarana dia mahasotomana. Isaorantsika ny teknisianina samma izay nikarakara ny milina fandraisam-peo ka nampifandray antsika. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Tarika hanitry Kristy efa impiry moizy no niangavy anao an'olo tena saingindrisy tsy nekena
satra anio ianao no mandre izao antsony zao manatona de ararauty mbola fakiana AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao famarobe toko reo ny kiasa faoe atsiwatsivawi bebaka tsivitsiko ireo miandry efa lebe vao anompoanandriamanitra de nampiandry haino dimandry ny afarany vovontany ararauty izao andro izao atolory ny tenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ampandrosoa izy manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao kalebandretsikivy toejavatra mampalahelo no hoe tompony mangatakaty noho ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota izay nahatonga azy anompo fa tsy hotopoina dia nanjary to tompony nangatakaty teto amin'ity planety ity io Andriamanitra ny lanitra io azy zao rehetra zao nefa rehefa tonga tety izy dia sahirana ny tady toeram-ponenana hatramin'izao izy dia mbola mitady olona hampandroso azy ao an-tranony sao dia maniry ny andray azy ianao hivavaka isika alohan'ny hanohizana izao dinika izao ranay izay ny an-danitro misaotra noho ny androm-pahasoavana omenao anay izay mbola azahoanay mandre ny teninao sokafo ny fonay andray ny afa-pitiavana avy aminao ary atao votany tsara anyry ny teninao ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Rehefa nampanorona fitoerana ho azy teto an-tany Andriamanitra dia tsy lapa mirentirenty sy lafo vidy no nasaina orina fa hatramin'ilay nentina ny findrafindra taty aoriana dia nampanao tempoly tena tsara tarehy izy nefa dia rava koa izany na orina indray io tempoly io taty aoriana nefa dia mbola rava ihany ary tsy tafatsangana intsony hatramin'izao dia nitafy nofo ary nidina teto tany mihitsy ilay Andriamanitra izay naseho ny fitoerana masina sy ny tempoly tsy fantatry ny akamaroan'ny olona akory izany nahatongavan'izany ary tsy nisy toerana ho azy afa-tsy tao amin'ny finanam-bilona. Luka 2:1. Jesosy Kristy avy any Nazareta no resahana amin'izany dia ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka izay tonga teto an-tany mba hanavitra ny mpanota. Taiza izy ny nonina? Tao an-dapa ve? Tsia. Zao no navalin'ny mpanorandalàna iray izay nikasa anaraka azy. Mateo 7:20. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Tsy tonga hisolo eloka ny mpanota fotsiny Jesosy teto tany fa nanorina ny fiangonana ihany koa. Rehefa nandroso anefa ny tantara dia niova koa io fiangonana naorina io. Ireo fiangonana fito tany Azia izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:7
no amitina ny zava-niseho teo amin'ny fiangonana teo amin'ny tantaran'ity planeta misy atsika ity. Jesosy no nanorina azy ireo ary naorino fonenany tahaka ilay fitoerana masina tany anefitra. Mahagaga nefa fa niovy izy ireo, niaratsy fa tsy niatsara. Laodikea ilay fiangonana farany aza, izay fiangonana amin'izao vanim-potoana farany amin'ny tantarany tany izao, dia nahazo fanakianana mafy dia mafy. Tao milaza ny tenin'i Jesosy fa tsy monina ao anatiny izy. Hoy mantsy izy ao amin'ny Apokalipsy 7:20. Apokalipsy 7:20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka iara-misakafo aminy, ary izy amiko. Mitsangana ny velany ary mandondona te hiditra ilay nanorina nyity fiangonana ity. Mampieritreritra izany toe-javatra izany. Jesosy no nanorina azy, nefa izy indray tsy tafiditra ao anatiny. Soa ihany fa mbola misy fanantenana ho an'izay ao anatiny satria mbola mandondona te hiditra izy, ary tsy manao ankeriny fa miandro voana. Ino indray moa ny tombontsoa lehibe mihoatra ny hoe miditra ao aminao Jesosy ary miara-misakafo aminao? Tsy ho an'ny fiangonana amin'ny ankapobeny fotsiny ity fanasany ity, fa ho an'ny isam-batan'olona mihitsy. Ny kristiana tsirairay dia efa nanokana ny fiainany ho fonenan'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintana 2:7-9. Korintana 2:7-9. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fahanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Nahoana moa Jesosy ny maniry ny onina ao amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina eto an-tany? Ny antony dia te hamonjy antsika izy. Iverina indray mantsy izy anatanteraka izany famonjeny izany, ary efa antomotra izany andro izany. Iverina amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy ny tompo azy izy, amin'ny keritry voninahitra lehibe. Mateo 7:20. Tsy hitady trano itoerana tahaka ny tamin'ny voalohany izy, tsy hanorina trano ilay afindrafindra, na tempolo mahatalanjona tahaka ny nataon'i Solomona, tsia. Tsy trano no ahoriny fa fanjakana maneran'izao tontolo izao. Jesosy no ilay vato sy ny andahan-tanana izay ho avy amen'ny tany manontolo, araka ny nampilazaina mialohan'i Daniela mpaminany. Daniela 2:4-7-20. Daniela 2:4-7-20. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay, ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato ny andahana tamin'ny tendrombohitra, nefa tsy ny andahan-tanana, sy ny nanorotorony vy sy ny varahana sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantaran'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatrizay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Nasehon'i Jesosy anjaona mialoha ny anjo ireo izay ny andany tamin'ny fahavalony. Apokalipsy 4:4-7. Apokalipsy 4:4-7. Ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay ka feno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza ny mahajanona, izay tsy nanokatra ny varavaran'ny fony idiran'i Jesosy dia tsy ho tafajanona amin'izay andro izay. Ny toko manaraka kosa nefa izany hoe ny toko 7 dia milaza fa hisy tafajanona. Iza moa izy ireo, ary inona ny antony nahavonjy azy ireo? Apokalipsy 7:7-11. Apokalipsy 7:7-11. Ary ny anankiray tamin'ny loholona namalika nanao tamiko hoe: iza moa ireo miakanjoakanjo fotsy lava, ary avitaiza izy? Fa hoy izaho taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny, ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia amelatra ny trano lainy andrakotra azy. Oniny eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy ireo izay nanaiky honenan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahiny masina teto an-tany. Milaza toetra ny fitafiana, toetra manahaka ny an'i Jesosy no ahazoana monina miaraka aminy. Fandalovana ihany ny fahoriana, fa ny fiarahamonina amin'i Jesosy kosa dia maharitra mandrakizay. Ampidinin'i Jesosy eto an-tany ny fonenany any an-danitra, ary hiara-monina aminy ao ny voavonjy.
hoy izy eo amin'ny apokalipsy toko faraka amin'ny 20 andininy faharokatra amin'ny faefatra apokalipsy toko faraka amin'ny 20 andininy faharokatra amin'ny faefatra ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo na amin'ny vadiny ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ary ho fafano ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ry mpiaino malala, azontsika tao ny ho tafiditra ao amin'izany fiainana feny fahasambarana izany satria fantatsika ny fomba hatongavana any dia ny famohana ny varavarany fo mba honenan'i Jesosy dieny ety an-tany. Ny safidy atao ety no hamaritra ny ho avy mandrakizay. Mety iza ho isan'ireo antsoin'i Jesosy hoe olona masina dia ireo izay mino azy sy mitandrina ny didiny. Apokalipsy 14:12 Hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitra misaotranao izay satria tsy mbola mitsahatra mandondony eo am-baravarany fonay ianao ka maniry hiditra ary onina ao anatinay. Ampio izahay androaka izay rehetra mibahanao aminay ary mba hanokatra ny varavarana mba hidiranao. Aza vela hangataka-andro intsony izahay satria fantatray fa efa nitongotra ny fotoana hiverenan'i Jesosy zanakao eny amin'ny raony lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika hiraina. Indray mandona ao am-pokolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonaoa ny tanany nomombay mivatsy fitsarana denjao fare kwa mampanay mameno ay ny fiadanana ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiyay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiyay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza. Zay lay onjany fanantenana. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Aza mbola
mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Ampifaliana trano no anasana ianao anaraka ny fandaharana andrenesana ny feon'ny piaino. Manambahiny anankiroa sika amin'ity anio ity, izay izara fijoroana vavolombelona eto, vokatry ny fiainoana ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Dia meno finaritra ary eo. Eny ary, entina ihany amin'iny distrika ny Betrokiny ianao, ao Soanala ao, anaraka fijoroana vavolombelona ataon'Andriamatora Zafy Mahery Zaka, teo amin'ny micro any namana Naharitina. Ary ho kely anie ny resadresaka izy ireo e. Faly miarahaba nareo amin'ny WR ny tegnako. Anarako Zafy Mahery Zaka, avy Soanala. Mikarama amin'ity agny zany la amin'ny ramose fosifosy roa zany karamako mamboso mofo, mahandro mofo ao zany eo. Ka ireo amizay zany makafy AWR iaho sy nivavaky sady sy nahafantatry zao zany eo. Fa tena nandeha amizao avao zany sady feno fahotany fiainako. Da izy zao miasa atao amizay aho, samaraina ireo mandefa ny AWR, samaraina ziskariva la io avao zany mandeha. Fa ikaga avao amizay miheno raha iny zany hoa raha zao. Iaho zany tena fangoangoay avao miheno raha iny, tena dreako kamo avao miheno raha iny eky tamin'ny velohany, tena kamokamo. Tafarafara tato avao amizay aho, nisy nandeha amizay zany mikasikasiky, satria aho nifoky sigara, misotro. Nandeha amizay zany le fandahara mikasikasiky le sigara. Tonga dia eo amizay zany niteny amin'ny papany amin'ny zoky ato aho hoe mba tiako mahaly anahy ho miheno ny mikasikasiky sigara zay. Napody ny raha igny, aleo aho zany hoa hizano sigara kay zao zany hoa ifoha sigara, mahavy hokan'izao. Aleo zany hoa iaho hizano sigara. Nandeha avao gn'andro. Mihaino momba ny sigara Zaka tao amin'ny AWR dia peo tsy nifoka sigara tsony? Fa sy mifoky. Tsy marary ve? Iaho nanikio zao amin'ny torimaso avao malemilemy avao sady ny lohako zao marary. Fe vavaky avao zany aho, zay zany nahavy anahy hoe nandeha am-piangona. Satria AWR ny teny hoe aharo vavaky ny fela sigara. La farany andeha koa iaho aho hiaraka amin'ireo hivavaky izy sabata. Izay mahavy anahy hoe mivavaky koa, nivavaky ao naniko. I Zaka moa fa manambady? Mbo célibataire. Mbo célibataire. Inona ny tsara taminao zany le fiainanao tsy mivavaka sa le fiainanao mivavaka? Hafa avao zany aho mivavaky. Tena mihitako hoe mevameva ny vatako sady ho afafaky zany sasakoa sady dre asa tokony hoe mbo gn'asa tokony mbo sy haiko zany la ho misy hoe manoritoro anahy la mba ndre sy haiko zany raha igny mba ho lasa mahaihay memendraha hery avao hoe mba haihaiko avao zany le asa. Sady hoe isaky iaho taloha moa zao tena isaky hariva iaho tena miresaky iaho somary fa inamako zany miteny aminahy hoe misy devoly ianao. Tena mitoboky iaho zany miresaky sady tonga dia miteny hoe fivavaha avao. Fa iaho nanikio zao lafa mety fa sy miteny sasy namako miaraka matory aminahy satria misy miara-miasa aminahy avao koa gnao. Fa sy miresaresaky an'izay sasy koa mety ireo. Fa mety iaho azony iaho mandeha am-piangona aty mety fa sy haiko na fa resy devoly na mbo ao avao fe sy tena sy arako zany fa isoran'ny zokiridra zany mba hoe nitariky anay amin'ny fivavaha. Izahay nanikio zao lafa agnatin'ny fianara baiboly amin'ny adventiste mivavaky, tena mivavaky. Iaho zao tena fa hatolosiko ny Zagnahary zany efoko. Sy mba misy hoe fisaram-belasy hoe na eo amin'ny fitenena amin'ny micronerinareo avao zany hoe ny teneniko zao fa tena marina hoe hatolosiko ny Zagnahary efoko. Fomba moana mety hanova ny Zaka an'izay hoe atolotro ny Zagnahary ny fony Zaka zay? Tena vivavaka. Mandivavaky saky sabata. Zao aby moa mandeha amin'ny adventiste ka hoe mahasarovany andro sabata mba hanamasina azy.
la mba mandeha isaky sabata zany hoe ndriagny zany andehana tegna na managnanak manambady mandranaky zany tegna na misy asa tokony atao zany sabosy mba afaka zany hoe zany gn'asa fa zagnahary raha indray mandeha avao isaky herignandro avao mba andehana agnaty fingona mety sy raha tegna zay fa mba mety taridala ho tegna amin'ny zava-maro mahinsy avao koa sady marina avao koa. Raha isan'andro io zany miteny amin'ny zaka hoe ao zaka atao batisa ty ahoana. Tena faly aho, tena faly ka tena isorako azy hoe misaotra anao Jesosy fa nitarika amina amin'ny lala mazava. Dia anao an'izay zaka. Tena vonona aho hanao batisa. Iaho zao ndre tiako ndre hoe atao hoe mba ndre natao maray fe ny famboara raha moa zao sarosy be moa. Fa ndre natao hoe maray na androany natao batisa aho la tena fa nazoto. Ankoatran'izay zaka ina ihany koa ny fandarana tena tianao enona amin'ny AWR. Tena tiako amin'ny AWR zany kasika ny tena mampandinika anazy zany le jamba amin'ny fivavaha sady amin'ny le fianara hoe jamba ve mahafaka troisième année amin'ny baka nefa jamba zany amin'ny ino zay fa fivavaha sady finoanane Jesosy Kristy zany hoe misy vatany zao Jesosy zao fa ay avao tegna sy jamba zao hôky zao zany place tegna nefa zao izy jamba mahay raha satria izy mino nagnahary mivavaky agnaty fony madio. Tegna amizay zao agnatin'ny fahamezigna tena agnaty lavaky zany tena isiriany devoly lava sifa o la farany amizay zany amizao amizay zany mahasapa tegna iaho hoe hivavaka aho tena vona iaho hanolo tegna amin'ny Jesosy Kristy. Tena maniry moa fa tsy afaka anao akory moa tegna zany fa izao ny lasiny tegna fa izao vao anomboky hiorina fa iaho koa mety mbo sy ela moa zany nidirako amin'ny adventiste aty fa vao mety roa herignandro zay nivavahako zay fa hivavako mandrakizay aho fa mbola velo avao zany aho sy misy mivavaka amin'ny adventiste sady hoe hanao batisa amin'ny adventiste. Ohatran'ireo herinandro koa zay ny non'ny zakany AWR misy afatra manokana ve ho an'ireo ekipa ny AWR rehetra manao fandarana. De makasitraky engany mba zagnahary tany zero miasa moa fa sy nisy an'io zany tegna mety sy nahita lala mazava zany fa ireo zany nahavy tegna nivavaky io fa iaho moa zany tena sy raha vonina iaho ireo mivavaky avao patro koa saky sabosy iaho sy raha mandeha iaho fa tena mipetraky eo avao fa vao nahariany tena mifokosy gara ty zany aminamboka amin'igny amizay ohatrany ny hamalefaky avao zany la isora zany AWR napitariky anay nivavaky fa sy ho sy niavy nivavaky avao koa zahay aussi WR sady zokiridra. Misaotra zaka. Misaotra betsaky makasitraky samy tahiny Jesosy ka. Dia misaotra indrindra Andriamatoa Zaka le raintsika ao an-danitra izay manankarem-pahasoavana sy be fitiavana ne hitahiry sy hanampy anao hatrany amin'ny fanapahan-kevitra tsara raisinao ka hanoloranao ny fiainanao azy manontolo sy ho mandrakizay. Milohan'ny andrenesantsika ny fijoroana vavolombelona manaraka dia andre irairay aloha isika atolotra eo anao zany ary hoany ny mpiaino rehetra ihany koa hoe ankafizo ary. Lazaiko anao anio raha azonao zao rehetr'izao amin'ny ratra madio kanefa very ny ainao de zava-pona sy misambodrivotryany ko raha ho tapitreo ampasany ny fiainanao fa misy fiainana fa no maniny Kristy ho an'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no laky le makao andao anapakevitra raha hoany zao sanao. Jacqueline Emer Fontsy. Lazaiko anao anio raha azonao zao rehetr'izao amin'ny ratra madio kanefa very ny ainao zava-pona sy misambodrivotryany ko raha ho tapitreo ampasaneo ny fiainanao fa raha ny fahafatesana de tombony tokoa
satria torimaso anireo zay makato haneno ny trompetra rehefa tonga indray Kristy hitsangan'izy ireo andovalany trary fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no laky le maka andahoana pakevy tsara hoany zao siana zay lay monjany fanantenana fa misy fiainana fa no maniny Kristy hoan'ireo izay nanolo tena sitrapo finona sy batisa no laky le maka andahoana pakevy tsara hoany zao siana andahoana pakevy tsara hoany zao siana Andriamatoa ony aina rakotony rina mpakafy ny fandaharany feo fanantenana ihany koa manana vaovao zaraina amintsika tokoa izy vokatry ny fanarahana ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana andeha ary arahantsika makafy zany teo amin'ny micro any namana Richard Oniaina rakotony rina no anarako miaraba no niaina rakotony rina no anatopoko ny asanse hoe azafady sady électricien no plombier manataleta ny lehilahy mananjanaka anankiroa izy ary ianao ve anisan'ny mpiaino ny radio AWR tena anisan'ny mpiaino tokoa ary anisan'ny tena mpakafy tokoa io radio AWR io maromaro ny fandaharana ao anatin'io AWR io inona amin'ireo no tena akafiziny se raha ny tena izy dia akafiziko daholo izy rehetrarehetra fa amin'ny tanora ana tia mandalina baiboly resaka rehefa momba an'Andriamanitra zany dia tiako sy indrindra fa ny toriteny ny lesona ny conférence ary ny fandalinana ianao zany tena mpanaraka mihitsy izao aloha dia tena mpiaino radio ary araka ny voalazako teo aloha dia tia mandalina aho ary tsy mifoha mihitsy ny aho raha tsy tapitra ny fandaran'ny AWR izao tena mpiaino an'io ary mahagaga fa rehefa tsy miaino an'io aho anatin'ny iray andro dia ohatrany tena hafahafa mihitsy ny tontolo androko nisy fotoana tany ivelany no nipetraka ary nandritra ny confinement haitsika tsara angamba zany satria nisy ny aretina Covid dia tsisy akoatran'ny AWR no mba radio fiaino tamin'izany fotoana izany ny tena kasitrahako dia manao izay azony atao tokoa ny radio AWR na dia alefa amin'ny FB aza izany hoe raha azoko tsara zany tamin'izay tany ivelany dia tamin'ny alalan'ny Facebook sa YouTube ny anonseny AWR tamin'ny alalan'ny Facebook zany no nienoko ny AWR mivantana ary mantsy ny connexion azo atao hoe gratuit satria illimité izany ao anatin'ny iray volana dia any zany narararotanay ny mba miaino ny AWR avy aty Madagasikara rehefa no teto Madagasikara ny tena dia mba miezaka manenjika miaino radio dia mba manenjika miaino ny amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 maraina dia rehefa tsy mahatratra moa le amin'ny 9 sy ny amin'ny 7 dia mba manenjika ny amin'ny 3 ny hatramin'ny 4 ny mampalahelo anefa dia izao aty amintsika moa dia malaza ny délestage dia rehefa matetika maty ny maraina rehefa tsy maty ny maraina dia maty ihany koa ny atoandro dia misy fotoana moa zany dia tsy maheno mihitsy moa zany izay ny hitako olana kely fotsiny eto Madagasikara asa mety mba mahita vahaolana ihany ve ny isika manoloana an'izay zavatra izay inona zany no tombotsoa azony se na teo amin'ny aranofo na teo amin'ny ara-panahy vokatry ny fianonseny ny AWR raha ny tombotsoa aloha dia betsaka ngamba tsy voatanisa ao anatin'ny ratsan-tanàna folo fa ireto angamba ny afaka teneniko hoe izy aloha dia mampahery ary mampitombo fahalalana
Betsaka zao ny fampianarana miely ary sorandrindra ny AWR satria dia tsy sasatry manintsy ireny fampianaran-diso miely reny iry zareo. Za zao ny eritreritra hoe pastera daholy ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny AWR ao. Rehefa miaina aloha zany dia hitako mipetrapetraka tsara daholy ny fampianaran'ny zalahy ao anatin'ny radio ao. Betsaka manko ny fampianarana etsy sy roa ary mitaona ny membre rehetra hitsokan-darana ao amin'ny fiangonana. Vokatry ny fianonan'ny AWR dia hita ny fahadisoana afafin'ny ry zalahy mpamelitsao ireo. Ka ny vokatry ny asan'ny AWR dia hita tokoa ny lainga afafin'ireo mpanao fampianaran-diso etsy sy roa ireny. Ary izay mihitsy natonga ny eritreritra hoe pastera daholy ve ry zalahy mpanao fandaharana ao amin'ny radio AWR ao. Ka izy ity olona tsotra daholy ny akabetsahany ao. Noho izany dia mirarisoa anareo mba omby amin'ny asa izay ataonareo. Dia mahereza amin'ny asan'ny tompo satria tsy fantatra ny ray andro any rehefa tonga ny an-danitra betsaka ny olona ho tonga any amin'ny fianonan'ny radio AWR. Dia teny izy amin'izay fotoan'izay hoe misaotra anareo fa raha tsy nisy an'ny AWR tsy tonga aty izahay. Inona mba teninao farany? Ny teniko farany zany dia izao hoe mivavaka, mampahery dia mitsodrano toy izy ny asanareo fa hita tokoa fa tena tsara ny zavatra ataonareo. Satria ny AWR maradio maneran-tany azy dia tonga any amin'ny toerana izay tsy takatry ny mpitoroteny izany. Koa dia mirarisoa anareo indrindra. Misaotra indrindra tompoko mampahery ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Andeha hifampivavaka trany isika, hifanohana, hifampahery mba samy hotody soa amin'ilay tanjona anankiray izay hotratrarintsika dia niaraka amin'i Jesosy handova ilay fiainana mandrakizay alao valo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Dia zahiry izay koa no apetraka eo anao raha hisaraka vetivety sika atao anatin'ity fandaharana feon'ny mpiaino ity. Mahereza daholo samy hotahin'Andriamanitra. Na manao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina na Artina. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitanso. Mandra-pionao. Tikolotrare sataniko izay tela lova no maniniray io latany vaovao asianao izay vonon-kandresy izao fiainan'izao azavazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manonto ny fibebahana. Sambatra Zahotsy fotoana ny andrasondraso fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa anio tapao ny hevitrao azavazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao marira manantena vahisiny maraina nefindrisy tapetraniaina azavarina vaneto mandalo miserana ihany nafalina ny sainositomany koa fangana vizefa miandry miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy handray manonto ny fibebahana ny fibebahana zay lay onjany fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana ny asan'andriamanitra tamin'ny nebokadnezara no ianarantsika anio ao anatin'ny fandalinana ny amin'ny iraka amin'ireo manan-kiry sy fahefana manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Miariary eo amin'ny tenin'Andriamanitra ary tokony hinoany kristiana rehetra fa tsy voafetra ny famonjena ho an'ny taranak'olombelona rehetra ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy fa tsy ho an'ny vondron'olona manokana izay efa natokan'Andriamanitra ho vonjena. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Timoty 2:2-4 Timoty 2:2-4 manao hoe Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ho koa Jaona 2:2-4 Jaona 2:2 ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Noho izany dia voafidy ny olona rehetra araka izay lazain'ny Paoly eo amin'ny Efesianina 2:1-4 manao hoe araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Na dia voafidy aza nefa ny olombelona rehetra dia tsy ny rehetra no mamaly izany fifidianana izany. Ohatra iray manaitra ao amin'ny Baiboly mikasika ny fomba nanatraran'Andriamanitra ireo tsipino sady olona ambony ny tantaran'ny Nebokadnezara mpanjaka. Hitantsika amin'ny Daniela 4 izany tantara izany izay asaina ho vakianao manontolo. Mpanjaka ny rehare Nebokadnezara. Noresen'Andriamanitra lahatra tamin'ny alalan'ny nofo izay tanteraka tokoa nefa izy fa Andriamanitra ny mpanjaka n'izao rehetra izao. Nampanetrena tena nandritra ny 7 taona ity mpanjaka ity, niala tao amin'ny lapany ka nirokahatra toy ny omby nandritra ny 7 taona. Niaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra izy tamin'ny farany. Nahatra taminy tahaka izay natao tamin'ireo mpanjaka Israelita sasany ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitantaran'ny Baiboly momba ny Nebokadnezara izay niaiky ny mampamorona an'Andriamanitra dia maneho fa mihevitra n'ireo mpanan-karena sy manana ny maizy azy Andriamanitra tahaka ny heveran'ireo malemy sy mahantra ihany koa. Ao amin'ny 4:30 ao amin'ity Daniela 4 ity dia izao no nambaran'ilay lehilahy nanana ny maizy azy indrindra teto an-tany. Daniela 4:30 koa amin'izany izany Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjakan'ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rary ny lalany ary izay mandeha amin'ny fiavana vonana dia hainy ahetry. Engany mba hatakatra izany fahamarinana izany ireo mpanan-karena sy ireo manana ny maizy azy ary mpiavinavina eo amin'ny olombelona mety maty. Lesona roa lehibe no raisintsika avy eo amin'io tantara io. Voalohany, ampiasain'Andriamanitra ny mpino manolo-tena tahaka ny Daniela mba ho fitaovana anatrarana ireo tsy mpino manana ny maizy azy. Faharoa, afaka miditra an-tsehatra amin'ny vantana ny fijoroana ho vavolombelona Andriamanitra mba hanatrarana ireo tsy mpino manana ny maizy azy. Nahitrin'Andriamanitra Nebokadnezara no niavinaviny sy ny firehariany. Na dia tsy mpanan-karena sy manana ny maizy azy araka ny fenitra izao tontolo izao isika dia mila mitandrina mba tsy hanandra-tena sy avinavina toy ity mpanjaka ity. Tandremy fa tsy ny harena sy ny fahefana ihany no mampiavinavina fa zavatra maro hafa koa.
halan'andriamanitra ny fanandratatena sy ny fiavana vonana satria iza ny tompony ho ianao ny devoly inganesika andresy ireo toetra ratsy ireo. izay no isarantsika androany mametraka ny mandrapitafa ny mpiaramianatra aminao kalebo andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.